Salama daholo, izahay eto amin'ny tsy lany tetika, mikajy ny ahatsara sakafony rehetra dia manolotra nahandro mora atao iray androany. Ho hitantsika ao avokoa ny tsiro, ny fanjarian-tsakafo ary ny tetika madinidinika, nefa tsy mandany vola be loatra. Lasa aritsika. Ny nahandrontsika androany dia tetika atody sy legioma. Ny atody dia mora hita mandavan-taona ary feno singa ilaina amin'ny fanjarian-tsakafo. Karazana legioma 3 no ampiarahantsika aminy eto, dia ny karaoty, ny haricot vert ary ny korzety mba hampitomboana hatrany ny fanjarian-tsakafo. Ireto avy ary no ilaina amin'ny nahandro ampy ho an'ny olona 4: atody 4, karaoty atsasakilao, haricot vert 1 kilao, korzety 1, tongolo gasy asiny 7, tongolo be 2, sakamalao, menaka ary sira. Toy izao ny dingana hikarakarana azy. Mampatsiahy antsika rehetra aloha mba hanasa tsara ny legioma alohan'ny hikirakirana azy. Ary ny tanantsika koa dia aoka ho sasana hatrany alohan'ny hikarakara sakafo. Voasana dia tetehina amin'ny halavany ny karaoty. Kiraina dia tetehina amin'ny halavany ny haricot vert. Tetehina amin'ny halavany ny korzety. Mampangotraka rano, asiana sira, arotsaka ao ny karaoty sy ny haricot vert, masahana mandritra ny 5 minitra eo. Arotsaka ao koa ny korzety, masahana mandritra ny 2 minitra fanampiny. Rehefa izay dia tsihifina avy tao ireo legioma ka alefa ao anaty rano mangatsiaka. Kapohina ny atody, asiana sira. Hosorana menaka kely ny lapoaly dia hafanaina. Arotsaka manifinify ny atody. Etsehina ny lapoaly hampivelatra ny atody. Avy eo avadika ny atody ohatran'ny manendy kiripy na tapitsatroka. Endasina tsikelikely toy izany ny atody. Rehefa voaendy avokoa dia mamana menaka indray mandeha, endasinao ny tongolo be voatetika. Rehefa mendy kely ny tongolo dia arotsaka ao ny legioma. Voasana ny sakamalao dia kikisana, dia alefa ao amin'ny nahandro ihany koa. Asiana sira sy saosy izay tiana. Totona ny tongolo gasy voavofy dia arotsaka ao ihany koa. Ahorona tsirairay velatra atody dia tetehina. Loarana ny legioma. Afangarongaro amin'ny legioma ny atody voatetika. Vita amin'izay ny nahandro ka aroso atao laoka. Ireto misy tetika kely mikasika io nahandro io. Raha toa ka miompy koa azahoana atody na mamokatra legioma eo an-tokotany ianao dia hidina be ny vidin'io nahandro io. Raha fehezina ny nahandrontsika androany dia tetika atody sy legioma, matsiro sady mampanjary sakafo. Mazotoa homana raha nahaliana anao ny nahandro androany na nitetika samihafa natorina teo dia anehoy aminay. Ary indrindra raha nahandro izany koa ianao dia zarao aminay ny hevitrao. Amin'ny manaraka indray ary.